Nisy ny fidinany fotony nataony filohan'ny fanavozana ny Republikan'ny Madagasikara tany Mahajanga ny jery mivantana ireo fasimbana sy ireo vahaolana maika manoloana ireo takaitra izay hinavelany rivodoza fity teo ihany koa ireo toerana maro ahitana trabony. Nambarany filohan'ny fanavozana fa ankoatra ny fanampiana izay efa nentin'ny BNGRC dia misy ihany koa ny fanampiana tolotra ny fiadidinan'ny Republika amin'ny fanavozana anohanana an'ireo trabony. Tsy mamelanareo irery izay io no teny noentiny Colonel Mikael Randrianirina nankahery an'ireo trabony nandritra ny fidinany fotony maro nataony hetao Mahajanga. Ny tonavana eto ampiseho aminareo fa miombo-po aminareo zahay akaiky anareo zahay tenen'ny préfet teo androany igny agny Antsirabe zahay omaly teo aty ora avy tsy afaky androany vao afaky niala Antsirabe avy le taminareo atoy. Zay zany ampisehoanay fa hoe mariny anareo zahay tsy hamelanareo irery. Dia izao efa miasa ato ny BNGRC, efa misy sakafo meny ao zarany isaky ny fianakaviana anatin'ny 5 andro. Fa izahay amin'ny présidence mitondra zay mbo andalana izy io fa mety tonga androany hariva na maray raha tsy tapaky lalana iny mitondra vary 270 tonnes ho an'ny faritra tia Majunga, faritra tia Majunga zay traboina rehetra no homena an'izay. Ka apetrako eto aminareo eto zao misy 420 fianakaviana dia aminay amin'ny présidence mahazo gony ray isaky ny fianakaviana. Ankoatran'izay hampijano vola ao amin'ny tompon'andraikitra eto mba hagnampy anareo eo 10 tapitrisa ho anareo eto. Zahay eto tsy hiala eto raha tsy afapo mahita ny travoina rehetra hatra Soalala, Besalama na Oloandro na Teloandro eto zay dia hijano eto. Mariana fa tsy tao an-tampon-tanàna ny Mahajanga ihany no nanaova ny filohan'ny fanavoazana fidinany fotony fa mety ahatra 2 na 3 andro ny diany any an-toerana ahafahana mijery ireo vahaolana amin'ireo toerana rehetra izay niarambony noho ny fandalovany rivodoza fity. Efa igraika dia satria namela takaitra tamina toerana maromaro izy io zany ary nisy namony ainy dia mampahery ny fianakaviana zay namoyavana ary mampahery ihany koa zay mbola ao anatina atao hoe fahasahiranana be nateraky ny rivodoza iny zany vokatry ny rano be ny fahasombana fotodrafitrasa na trano fonenana io na orinasy io na eo ihany koa ny fotodrafitrasa mpanjakana toy ny sekoly toeram-pitsaboana zany zay tena ny lalana moa zany efa tsy resahana tsony ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia mampahery ny rehetra ary tozainany koa ny tompon'andraikitra voakasika voalohany zany BNGRC dia hoe fisorohana moa zany tsy hoe fisorohana amin'ny fitantanana ny loza sy ny tantendomin-doza dia anao niezaka aingana zany mba ho famonjena io fampiarinasa moa zany ny rehetra fa io koa tsy fampiarinasana io fa zay mba afaka atao satria tsy niana amin'ireny faritra tena teto Analamanga nisy ihany fa tamin'ny tapany avaratra iny Anjozorobe tena nisy niapahany ataontsika somara manakaiky ny faritra Botsikoka dia avy eo Boyena enjakenjana ihany ilay fahavoazana district 10 teo zany tena hoe voakasika atao anatin'izay ny traboina mahatratra hatrany amin'ny 2 alina mahery any vonjamaika io vonjamaika hatrany nomaly tamin'ny 20 ora moa io mivoatra aingana be ilay tarehimarika na dia hoe efa mivoaka an-dranomasina ary ilay andro ratsika zay ny district isan'ny hoe Lasivra zany zao ny district amin'ny Boyena, Soalala, Mitsinjo, Besalama zay tena hoe isan'ny hoe nidirany voalohany tao anatin'izay ka enjakenjany fitondram-panjakana moa zany nisy ny hoe fiomanana ny aloha tany Mahajanga sy ny sisa misy ihany koa ny fidinana fotony amin'izao fotoana zao fa ny zava-dehibe dia hoe ho tafavoaka aingana ao anatin'ilay fohina sy ny fahasahiranana satria tsy mora miatrika an'izany hoe tondra-drano ny ranojerany tao Mahajanga zao tena hoe enjakenjany ka zay tsy mora miatrika an'io fa dia hoe mankahery ny vahoaka malagasy mankahery ihany koa ny fitondram-panjakana anatin'ny hoe famahana olona. Ie
izay ny satria ny Madagasikara dia ao anatin'ny ataontsika hoe faritra tsy afabela amin'ny cyclone aty amin'ny zone ataontsika hoe sy misy an'ireny fobeny tsy hoe fobeny moa zany cyclonika moa zany tena marina rehefa zay dia zavatra mba tena marihana kely fotsiny nga maritoka raha fahalamana ankoatra le ataontsika hoe fahavoazana sy ny fampahirezana zay natao teo dia hoe isa-taona zany dia efa voafaritra fa 3-4 eo ny cyclone mandalo eto Madagasikara. Ny zavatra tiana ho atongavana mantsy dia hoe mikasika ny fahasomban'ireo fotodrafitrasa tsy tentsika hoe aiza moko ny cyclone ve fa cyclone tropicale na ohatran'izany ve dia haritra ny sekoly zao betsaka no rava zay tsy rava lasa hoe fialofana iny zao atevitra anankiray lay ka anankiroa mihitsy ny tiana atongavana ao anatin'izy hoe eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa tsaroko tsara tamin'ny fotoana andro nisy an'le hoe fidy tsy hoe fitokafana na inona fa hoe ny fotodrafitrasa mpanjakana zay naorin'ny fidy dia indrindra fa tamin'ny fahatratsinanana iny moa tamin'ny resana ilay izy dia hoe tsy maintsy atao firafitra anticyclonika zany hoe natao ahay isedra ny rivodoza ny fotodrafitrasa zay aorina everina fa mila lalatsaina vaovao zany satria ao anatina atao hoe fanavozana zany amin'izao fotoana zao hoe raha isy fanarenana na misy fanorenana fotodrafitrasa indrindra fa fotodrafitrasa mpanjakana zany toy ny hoe sekoly hôpitaly bureau-mpanjakana amin'ireny ataontsika hoe service déconcentré reny dia everina angambany amin'izao fotoana zao amin'ny hoe mba hanao fanorenana resana moa teo alohany hoe manara-penitra fa ao anatin'izay zany le tena mba misedra an'ireny ataontsika hoe rivodoza ny antony mantsy dia zao satria raha iverimberina ao anatin'ny fanamboarana sy fanarenana ny simba dia miverina fa misy fandaniana be ihany zany no atiraka izy sy ny ataontsika hoe fiatraikany amin'ny lafiny maro zany satria indraindray mety hoe ny archive kotsao zany mety tratran'ny orana lenany rany dia tsisy raisina ntsony le izy tsika mbola vao manomboka ao anatin'le hoe digitalisation zay zany no lafin-javatra anankiray mba tsara resana lafin-javatra faharoa moa zany amin'ny hoe ho an'ny sekoly indrindraindrindra io nefa nampisy ady hevitra be mikasika an'le hoe tetiandrom-pampianarana tamin'ny fotoanary nisy an'le PSE zay nanaovana fakakevitra andritra an'ireo ataontsika hoe fitalay avaparitra manerana ny nosy ny amin'ny andrafetana ny politika ny fampianarana zany amin'ny ankapobeny programme mpampianarana dia hoe iovaina ny tetiandrom-pampianarana rehefa nisy ataontsika hoe fiomanana mandimaka ny zany processus hoe mba ao anatin'ny fotoam-pahavaratra mitsahatra zany ny fianarana fa dilan'izay no manomboka ny taom-pianarana any amin'ny volana marsa tamin'izany fotoana zany any amin'ny volana marsa no manomboka ny taom-pianarana dia tsy lizy moa itsika ihany le hoe misy ny sakany satria raha va misy ny fanovana dia tsy maintsy misy foana zany le isatra ao anatin'le satria eo moa zany le hoe tokony hifanaraka amin'ny tetiandro ny sekoly any France indrindraindrindra any Europa zany tetiandro eto Madagasikara mba tsy hovery taom-pianarana sy ny sisa dia ireny zany zao nisy any ataontsika hoe mbola sakana lehibe satria nitsanga-javatra toy izao araka nambaratra hoe zay tsarava dia natao itobiany traboina amin'ny ankapobeny ny sekoly misy koa moa ny fiangonana amin'ny sasatsasany fa misy fiatraikany lehibe amin'ny fandehan'ny fanatanterahana ny taom-pianarana reny rehetrarehetra reny ary azadiny fa mbalo anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tanteraka tsika izao ny rivodoza eo ihany fa ny fotoam-pahavaratra ihany koa dia mahatonga an'izany ataontsika hoe fanelingelenana fanatanterahana ny taom-pianarana amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy mbanavatsika fanamariana kely zay lafin-javatra iry toka raha fahalamanana fa vasytsika faigny dia resaka lafin-javatra hafa indraytsika eny ary somary nanaitra kely mba resana angamba ty lafiny anankiray ty zavatra nitranga tamin'iny faran'ny herinandro eny tao moramanga moa dia district anankiray mandrafitra ny faritra loatra mangoro fa izy dia ao anatin'ny tao hoe mangoro ny zavatra nitranga dia anankiroa ngamba no marina ry toka raha fahalamanana dia hoe nisy favakisana fonja zany tao moramanga tamin'ny maly zany hoe maly vao maraimbe zany tamin'ny tilotilo zay lizy dia raha ny fantatra dia hoe voafonja
420 zany a no tafapiritsaka tao 420 lehilahy avokoa izy ireo ary le hoe somary marotsarotsaka manifinify zany antony de hoe lavandra tamin'ny ahoana moa zany sotrosotro fihinanany reny forsety zany nge tena marina tokony tsy miditra anatiny fony satria zava-maranitra zany ataontsika hoe sotro zany de hoe kokoana tamin'ny sotro zany le lavaka de navitandrazananao lavaka de zay tavavoaka teo le izy matsikaiky an'le izy satria lafintavatra marina ao anatin'le izy de hoe amina vanim-potoana toy izao de tokony hoentitra zany ny ataontsika hoe fanaraha-maso ny fonja raha mba misy ny fanaraha-maso zany anatin'ireny cellule reny satria tena hoe tsy hoe manahoana ny rindrina sao de izy satria eo koa hoe vanim-potoana fahavaratra sao de misy mitritra ina mety hiotsaka efa nitrangana zany tany Kongo nisy fotoana tamin'le fotoana naorana be de niotsaka le fonja de tafapiritsaka tao sasany fa sasany moa tsy nandeha no ny antony sao de voasambotra ny ihany ka ho fatifaty fa nisy ny tafatsoka tao anatin'le izy de verenana ihany le izy hoe de tsy mba misy fanaraha-maso mihitsy hoe miverina amin'le resaka fotodrafitrasa teo tsika mety ho fantera amin'ny fotodrafitrasa mety miteraka zavatra fa de tafapiritsaka aloha zany lay satria ao anatin'izany ko hoe misy garde sa tsisy garde ny hoe tsisy garde aloha sarotra ninona zany fa misy tsy mety misy ny tour de garde de tsy mba misy fisafona mihitsy veny ao anatin'izany fotoana zany fa nga de tena hoe vaovao koa de tonga de lasa zany le izy misy fanadidina moa zany mandeha am'izay le izy hoe de ao anatin'ny orana zany mihitsy ara ndena tokony amaily tokony tsy atorony garde fa tsika mposiditra mety prina marina tena circonstance le izy teo fa misy ny fanadidina mandeha mazava loatra de ho arahantsika hoe ny fivoaran'izay fa ny omaly tontolo aloha mbola tsy nisy tapitra hoe nisy voasambotra de ny zavatra faharoa fotsiny ao anatin'le izy zany hoe mbola tsaroko manko le zavatra nitranga nanaovany tao anivon'ny antenueran-dolona ny tamin'izany misy tsy tamin'le farany tapitra teo fa le talohan'io zany ry tamin'ny andron'le tompoko la Olivier Kotovazala lisy fonjavaky ihany koa tany amin'ny farafangana tamin'ireo fotoana ireny zay nanoko afana nanaovana enquête parlementaire zany tamin'izany fotoana zany fa tsy verenantsika iny fa le Moramanga koa zany ohatrany hoe misy ifandraisany ve le satria Moramanga de andro vitsivitsy talohany io de nisy fanafiana ben'ny tanàna toko raha fahalamana nisy nanafika ny ben'ny tanàna Moramanga ary dia naratra tamin'izany ny ben'ny tanàna sy ny zanany nisy fanafiana zany tao de hoe inona daholo mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fifanjaraka zany fanontaniana mipetraka daholo zany satria zadiny fa ben'ny tanàna zany de efa lafin'ny politika zany mazava loatra hito moa zany ny fivoaran-draharaha hoe misy fifandraisana daholo ve zany rehetrarehetra zany satria amina tanàna zay azo lazaina fa hoe kiondalana ihany koa raha Moramanga satria ao talonga eny ny toerana hoe nametrahana mpiavy le mpifindramondra moa zany marimarina kokoa anisan'izany any mifaritry Moramanga iny eo koa reo karazana fitrandrahana maro samihafa reo projet de azo lazaina fa ambom-pionana olona maro samihafa cosmopolite zay tanany izany daholo hoe mahatonga an'io rehetrarehetra io ho arahantsika akaiky zany satria am'izao fotoana zao de tokony ho mailo nizaniza zany na fitondra fanjakana io na nivon'ny fiarahamonina ao collectivité io nizaniza de tsy maintsy mila mailo satria izy iny zavatra ohatran'izany de mifanojondrina ao anatin'le atao hoe fotoana mahabe resaka ao anatin'le ataontsika hoe anaovan'ny sasany fanamarihana amin'ny fitantanana raha-mpanjakana am'izao fotoana zao sy ny tompona ndraikitra ao anatin'izany fitantanana raha-mpanjakana zany de hoe kisendrasendra ve zany rehetrarehetra zany amin'ny lafiny politika aloha tsisy ny kisendrasendra fa misy ny zavatra hoe orchestré de misy moa zany le hoe misy ny setroka misy le hoe tomany ateraka ny setroka misy le hoe tomany ateraka ny alahelo sy ny sisa fa ampifandraisitsika amin'ny ataontsika hoe raha-pirenena le izy ry toko raha fanomarana satria araka nambara teo le hoe mandeha de mandeha am'izao fotoana zao le hoe dila ny 10 andro manarika koa 100 andro sy ny sisa de teniteny daholo ny katsikatsa ny liana sy ny misy tetitara politika hoe tena ka zay ilay zavatra mitrangy betsaka ary raha mijery sy hoe raha ny ara-politika zany am'izao fotoana zao iarahana mahita sy iarahana mahino ihany somary mafimafy sy enjakenjana lay fomba firesaka sy fanehoan-kevitra mijery ihany koa tsika eny amin'ny tambajotran-tserasera eny somary